araka izany dia voasoratra ao anatin'ny tantaran'ny baolina kitra ny faritra Sabotsynamena iny ny anaram-boninahitra azon'ny ekipa zazavavy iny. Araka izany dia maneho ny heviny sy ny fahitany ny fanarana iny sy ny ben'ny tanàna avitra Andremosa. Eo ihany koa ny mpilalao iray avy ao amin'ny izany ekipa ny AC Sabotsynamena izany maneho ny hafaliany taoriny ny fandropahan'izy ireo ny fandresena. Misy ohatrany teraka savorivory kely any le misy hoe voalaza hoe penalty tsotsofin'ny arbitre ty mety décisif ho an'le match atovy iny raha ohatra ny tsofin'ny arbitre ny penalty ahoana ny fahitanao an'izay? Zay aloha na idiran'ny ray ara zay courage foana na 2-0 io fa zay vonona manenjika ny ekipa anay zany efa zay mihitsy zay na dia idiran'ny ray voalohany zany fa zay iny vao may mampatanjaka anay. Sophie ny lohan'ny nanaovana Sablam asotiny ny akarana teto Antananarivo inona ny tena anton'le safidy mivadika nanao Sablam? Tsy dia hoe asoty loatra ny antony safidy fa nisy namao gardien de but ny asoty izy zany dia ny saison anay mbola tsy nandeha dia izy hoe mekara aloha izy fa misy match mandehandeha ty izy dia ndao aloha tsika izy mba hiaraka hiala voly amin'izay fa misy match koa izy zany atao any Mazenga ampaka dia nantany an'ilay entraîneur tany Mazenga za moa hoe mandray anjara tsika dia antsika izy tsy mandray anjara fa ndana raha andeha.